Manolotra ny arahaba tompoko. Raha noharina tamin'iny herinandro eny dia saika ho manto kokoa ny atmosferantsika amin'ity herinandro avy ity. Arak'izany dia miandrandra orana ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara. Miainga avy aty amin'ny ilany andrefana sy ny afotan'ny atsimo andrefana izay rotsakoran'izay ary mihitatra miandalana aty amin'ny afovoantany any ho any amin'ny fisasahan'ny herinandro. Mialohan'izay anefa dia azo heverina mety hisiana tandrifin-drahona ho antsika eto amin'ny afovoantany, indrindra ny alina. Raha mahakasika ny maripana indray dia misy vidinany kely ny maripanantsika manomboka rahampitso. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia andrahona mety arahana orana malefaka indraindray, morotsiraka ny faritra Atsinanana, torak'izay ihany koa morotsiraka ny faritra Melaky sy Menabe. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny atotany ny faritra Melaky, Menabe, torak'izay ihany koa ny Analanjorofo, Alaotramangoro ary ny atotany ny faritra Atsinanana. Andrahona miandalana ihany koa ho antsika eto Analamanga. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa hingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mety hisy orana malefaka miserana ihany ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Atsinanana, Analanjorofo ary mety hipaka hatrany Antalasy, Sambava. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny Samborano dia mitoetra eo hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Azo oram-baratra ny atotany ny faritra Atsimo andrefana, Menabe, Melaky, mihitatra tsikelikely aty amin'ny faritra Betsiboka, Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona indrindra ny alina, kely ihany moa ny Herijika isiny izay orana tandrifin-drahona izay ho antsika eto Analamanga, Moromany, Matsiatrambony, Iosy ary ny atotany ny faritra Anosy sy Androy. Ny faritra sisa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Mivinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atotany atsimon'ny Madagasikara. 20 na 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana moa dia saika manodidina eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny talata indray mitoetra hatrany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny manodidina ny Samborano. Azo oram-baratra ny aty amin'ny faritra Melaky, Menabe, ny tapany avaratra ny faritra Atsimo andrefana, ny any Bongolava ary ny ilany andrefana ny afovoantany. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona indrindra ny alina fa kely ihany ny Herijika isin'izay tandrifin-drahona izay amin'ny ankapobeny ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo an'iny faritra avaratra andrefana Madagasikara eny. Ny ilany atsinana Madagasikara sy ny faritra atsimo dia andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy hingaby masoandro. Mivinan'ny maripana manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny any amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka ary ny atotany atsimon'ny Madagasikara. Tafidina 4 na 5 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovahana fa saika eo amin'ny 30 na 30 degré eo ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary no amaranantsika azy dia mety ahazo orana malefaka ny Analanjorofo sy Atsinanana. Ny orana tandrifin-drahona any amin'ny manodidina ny Samborano dia saika mitoetra eo hatrany. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona indraindray fa mitsitokotoko any amin'ny ankapobeny ny atotany ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo andrefana ary mihazo amin'ny Bongolava. Andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho antsika eto amin'ny afovoantany. Ny faritra sisa dia andrahona vitsy na ibalika be mihitsy hingaby masoandro toy ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara. Mivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atotany atsimo Madagasikara. Eo amin'ny 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny morotsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.